taorina ny fanatanterahana ny fividianana solombavambahoaka famerenana tamin'ireo distrika efatra voakasika izany anisan'ny andrasan'ny maro fatratra ny fanatanterahana ny fividianana kominaly na ny fividianana ben'ny tanàna aiza ho aiza ny fiomakomanantsika ao amin'izay hoentin'ny volaravavy tsirako tarsanto anatin'ity fanadihadiana ity ny sara ho fantatra momba izay. Atreto dia mbola tsy voafaritra ny daty anatanterahana ny fividianana ben'ny tanàna. Ny ben'ny tanàna izay efa lany ny fotoam-piasana nanomboka ny volana Desambra 2024. Anisan'ny bolan-drasany ny fandaninana lalàna mifandray amin'ny fividianana ben'ny tanàna. Raha efa nolanin'ny antenimieram-pirenena ny lalàna mikasika ny fitsinjaram-pahefana, tsy mbola nanapahana hevitra kosa ny mikasika ny fitantanana ny renivohitra izay nahemotra ny fandinihan'ny parlementazy. Anisan'ny mbola ifandiran-kevitra ny hoe fividianana mivantana sa ny ben'ny tanàna ny boriboritany no mifidy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Ahafahana mandinika io volavolan-dalàna io, mety izy ve ny fivoriana tsy ara-potoana tanterahana eo anivon'ny antenimieram-pirenena mialohan'ny volana Oktobra anaovana ny fivoriana andinihana ny teti-bolam-panjakana. Conseil des ministres ihany no mahafantatra an'io nareo mpanao gazety indraindray mankataonareo fa lazainareo foana fa président l'Assemblée nationale dia mangataka session extraordinaire. Tsy zahay amin'ny Assemblée nationale tompoko mangataka ny session extraordinaire fa ny Conseil des ministres nandraraha-pirenena no mahatonga ny fandraisin'ireo fanapahan-kevitra arak'izay. Fa zahay amin'izao araka ny lahateny nataoko tamin'ny famaranana dia mieritreritra fa amin'ny session ordinaire mois d'octobre indray manomboka ny fivoriana manaraka. Raha ny lalam-pividianana dia tsy tokony ao anatin'ny vanim-potoana aviorana Novambra hatramin'ny Aprily no anatanterahana ny fividianana eto amintsika raha tsy noho ny antony goavana. Na dia maro amin'ny antoko na vondrona politika aza no miantso ny tokony anatanterahana ny fividianana ben'ny tanàna amin'ity taona ity raha ny fivoaran'ny zavamisy tsy ho tratra mialohan'ny 30 Novambra ny fividianana ben'ny tanàna. Mariana nefa fa iankinan'ny fananganana androm-panjakana toy ny antenimieran-doholona nefa ny fanatanterahana ny fividianana ben'ny tanàna. Andrasana izay fanapahan-kevitry ny fahefana mpanatanteraka mikasika ny fanatanterahana fividianana ben'ny tanàna.